Fifaliana indray no hitsidiananao sy ny ankonanao ao an-tokantrano amin'izao fotoana manokana izao. Fotoana izay fampaherizantsika, ifampitondrantsika ambavaka. Ary manasanao aho mba hiaraka iombom-bavaka amin'ity anio ity. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay eo. Andriamanitra lehibe tokoa ianao. Ankehitriny dia meteza ianao hikasika ny fonay tsiraray avy ary minsomana tena izahay fa hamaly ny vavaka sady ihany koa ianao. Ray eo, manana anao izahay izay ianteheranay. Manana anao izay rainay be fitiavana indrindra ilay niantso anay hoe zanakao izahay. Ankehitriny misy mpanomponao any Adeko. Manana olana miresaka rahararam-pitsarana izy. Ianao ilay mpitsara marina ny hiditra an-tsehatra ao anatin'izany olana izany. Ka hisandritra ny voninahitranao sy ny herinao. Ka ny mpanomponao izay misedra izany olana izany dia ahery ary ahatsapa fa ianao dia efa olana tsara indrindra. Ny fiadananao sy ny fahasoavanao anie ho amin'izany mpanomponao izany sy ho an'ny mpijery tsiraray avy izao fandaharana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.